atsika eto ny soratra izay eto amin'ity takelaka tsangambato ity. Gisèle Rabesala 7 Mai 1970 naterahany io Arnaud Mandry tamin'ny 17 June 2010. Femme malgache dans l'histoire de l'Afrique araka ny nanambaran'ny UNESCO azy tamin'ny volana novambra 2010. Tsara koa ny anamarinako antsika fa ny UNESCO dia namoaka boky sary momban'ny ramatoa Gisèle Rabesala, izy ny vehivavy voalohany nanaovan'ny UNESCO amin'izany. Sotra tompolay makasitraka tompoko.